Ho ampitomboana ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fitoriana mitady ny very. Fitoriana mitady ny very. Zany no asongadiny mofinainantsika anio ao amin'ny filazantsara araka ny Luka 5:12, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito ihany. Vakina amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary ny mpamory rehetra sy ny mpanota nanatona hiaino an' Jesoa dia nimonmonina ny fariseo sy ny mpanoradalàna ka nanao hoe: ilety mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy. Fa izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe: iza moa ny olona aminareo izay manana ondry rato ka very ny anankiray no tsy andaony 7:70 any anefitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? Ary rehefa hitany iny dia ataony eo an-tsorony ka dia faly izy. Ary rehefa tonga ao an-trano izy dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe: avy hiara-mifaly amiko, fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 7:70 izay tsy misy tokony hibebahany. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fitoriana mitady ny very. Sokajiana ho toy ny olona very ireto mpamoretra sy mpanota voalaza eto ireto. Ny ohabolana tranay ny jiosy dia miteny mihitsy fa hoarina tahaka ny biby masika, liona masika izany mpamoretra izany, ka tonga halan'ny fiarahamonina, tsy misy antony tokony hitiavana azy fa mpanararoatra ny fiainan-bahoaka. Tsy tokony akasikasika amin'ny manam-pahamasinana mihitsy izy ireny satria maloto loatra ka fahaverezana no mendrika azy. Hafa mihitsy anefa ny fijerin'i Jesoa Kristy eo anatrehan'ny fitoriana ny filazantsara. Jesoa izay efa nisy fotoana ny teny fa tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary, ary tsy avy antsony marina aho fa ny mpanota. Dia nisokajin'olona tahaka ny mpamoretra, tahaka ny tony mihitsy araka izany. Ireo heverina fa mpanota ireo no antony nahatongavany Kristy voalohany tetỳ ambonin'ny tany. Ary dia indro hoarin'i Jesoa tahaka ny fitediavana ondry very, raha tohizana dia tahaka ny farantsakely very. Eny, raha mbola tohizana ihany dia tahaka n'ilay zanak'adala izay nandao, niala ny tokantrano. Ny tsy maintsy hitediavana ireo ondry very ireo. Ondry very izay na dia vitsy azo ray hoarina amin'ny 7:70 dia maharary amanaina ho an'ny tompon'ondry ka mahatonga azy hampandefitra ny 7:70 ambiny azy ka hitediavany azy. Ondry ray very izay andrinilika mihitsy ny mitady azy, ary hitantsika eto fa rehefa hitany izany dia mendrika anaovana fety. Eny, mendrika fifaliana ny fahitana ilay ondry very, ary zava-dehibe io fikarakarana azy io. Ny voalaza moa eto dia hoe: lazaiko aminareo marina tokoa fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra noho ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Andriamanitra faly eo anatrehan'ny fibebahany
mpanota riavako malala. Ary zany no anambarana amintsika fa tsy ho takatry ny saintsika mihitsy ny fifalian'Andriamanitra eo anatrehany zany fibebahany mpanota izany. Zany no mahatonga an'Andriamanitra manao zava-dehibe ny fitoriana filazantsara, fitediavana ireo izay very, ireo izay lavitra, ireo izay mania. Izy amintsika ory hava-manana ka tsy te ahita famonjena, tsy te ahita ny vonjena afa-tsy ny tenantsika ihany. Ty tena loatra ka mieritreritra fa ho atsika ihany ny lanitra. Riavako malala ao amin'ny Tompo. Ampy zay ny fiheverana sy faniliana ireo izay sokajin'olona very, ireo marefo, ireo izay manana etaeta mila vonjy, ireo izay niala sy ny sitaka amin'ny fiangonana. Ampy zay ny faniliana azy ireny. Indraindray isika amin'ny teny manao hoe mantavava na mahery fiteny mihitsy makasika amin'ireny hoe raha anankiray miala folo no miverina, katsaka anaty lapoaly ity ka izay tsy mataty ny pitsika. Misy amintsika maherisetra amin'ny teny fa aleo andeha zay andeha. Ary amintsika aza indraindray tsy maharary aina akory raha misy mpiara-mivavaka, raha misy mpiara-manompo, raha misy mpino mihemitra amin'ny finoana. Riavako malala, ny hafa aza atao izay hitomana azy hahatonga azy eo ambalan'ny ray. Ahoana no asahitsika mifaly raha toa ka misy efa tafiditra ao hivoaka ny vala indray. Androany isika ampianarin'ny Tompo lesona vaovao, lesona amin'ny fitoriana ny filazantsara mitady ny very, manao ny alanenina rehetra ny amin'ireo izay mihemitra amin'ny finoana, ary indrindra ireo lavitra ny finoana. Aoka tsy ho mora leo, aoka tsy ho mora hafanenina amin'ny fitoriana ny filazantsara ny izay nania isika, fa izany mihitsy no antony fividianan'ny Tompo. Jereo ny nataon'i Jesosy tetỳ an-tany. Raha nandray ny mpanota izy tahaka ny nandraisany ary ilay vehivavy mpanota ka namelany ny elony. Jereo ny namborahany Jesosy ilay mpamoretra Zakaiosy ka tonga tao an-tranony, nanonona fiadanana tao an-tranony. Mamy loatra sitraky Jesosy indrindra mantsy ny hamonjy ny sokajin'olona rehetra, hamonjy ny olona rehetra, maika fa ny tehirizana ny famonjena ho an'izay efa manam-pamonjena ao anatin'ny fiangonana. Aoka tsy hanana fijery mitanila ary sika riavako eo anatrehan'ny fitoriana ny filazantsara fa hanana anjara ny sokajin'olona rehetra, satria tsy mizatavan'olona Andriamanitra ary tsy mizatavan'olona ny famondram-pony rahateo. Mikeleza aina, milofosa andeha hitory filazantsara amin'ireo izay voailika, ireo izay very isika riavako malala. Deo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Sotranao zay Jesosy lay fanantenana ho anay, lay tonga hitady anay izay very tetỳ amin'izao tontolo izao. Finiavanao mahadidio ny anatona anay mpanota, andray anay indray tao anatin'izay rehetra nahavery anay. Dia raisiko Tompo ny ezaka rehetra ataon'ny fiangonana, anatona sy fanatona ireo izay nania
ary ireo zay lavitry ny tranonao Andriamanitra. Ampaherezo ary ianao no anomeny fomba rehetra, ny dingana rehetra irosono amin'izany. Vavaka manokana izay ho an'ireo kristianina rehetra amin'izao herinandro vaovao omenao zao, ho feno fahazotoana, ho feno fahavitriana, ka dia ny famondram-ponao hiaraka amin'ny mandrakariva. Tahinao amin'ny asany, tahinao amin'ny fianarana, tahio amin'ny adidy aman'andraikitra, amin'ny fiariana sy ny fitadiavana rehetra. Indrindra tahinao fanompoana izay efa nekeny teo anatrianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy, naovanay sy angatanay izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen.